Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray a tonga soa eto amin'ny Ilay podcast dia miarahaba ihany koa ny Marina. Miarahaba ny sambatra sy ny mpanaraka rehetra. Androantsika dia iresaka momba na boky anankiray a, boky izay nosoratany Jordan Peterson izay mitondra ny lohateny hoe 12 règles pour une vie. Ty boky ty moa zany a dia anisan'ny nanamarika ny tantaram-piainan'ny sambatra angamba nangalanao lesona, izay no antony ny safidiny manokana iresahana sy anaovana fizarana momba n'ity boky ty. Anisan'ny boky izay nahitako zavatra betsaka ity boky ity ary nampiova ny fomba fijeriko ihany koa zany teo amin'ny fiainana. Dia izay zany mba tiako zaraina zany amintsika mpiaino rehetra androany. Andao ary. Ity boky ity moa zany dia te ampiandohana dia tsara angamba ny mampafantatra antsika hoe iza moa Jordan Peterson. I Jordan Peterson zany dia mpampianatra université, mpampianatra psychologie ao amin'ny université de Toronto any Canada, ary ihany koa psychologue clinicien ihany koa izy. Ny tsipika voalohany zany, ny fitsipika voalohany izay nosoratany dia hoe tenez-vous droit, les épaules en arrière. Raha avadika amin'ny teny malagasy zany dia hoe mitraka mijoroa mahitsy tsara, misoroka ny aoriana rehefa mitsangana na rehefa mandeha isika. Inona moa zany no antony mahatonga izay? Ny antony zany dia araky ny neurochimie dia fomba fijorontsika dia mampilaza zavatra betsaka zany amin'ny atotozany, zany hoe mahatonga antsika manana confiance en soi, ary izay fananantsika confiance en soi izay dia ahafahantsika ihany koa milaza zany amin'ny manodidina antsika hoe izaho dia olona tsy ambany, olona manana ny maha izy azy. Zany hoe mila mahitsy mijoro zany ny soroka ve zany ny tena ho tenenina amin'izany hoe mila manana posture mahitsy mitraka mihitsy zany. Satria ny antony mantsy dia ny lesona zany izay hitany indrindrandrindra moa zany tamindreo ankizy izay hiaran'ny harcèlement ny ampianarana, dia matetika ireo ankizy izay mitanondrika na korobe zany ny lamosiny, dia ny mahagaga hoy izy dia ireny ankizy ireny matetika no victime ny harcèlement, satria zany ohatran'ny hoe tsy manana confiance amin'ny tenany izy, tsy matoky tena, dia lasa cible n'ireny mpanao harcèlement ireny zany. Ny fitsipika faharoa izay nosoratany dia hoe prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. Zany hoe tsinjovy ny tenanao tahaka ny fananao amin'ny hafa. Mila miany tenantsika ihany koa isika zany tahaka ny fiahintsika ny olona nananantsika andraikitra sy fitiavana, ary raha mahita isika dia matetika isika zany manome fiahina kokoa ho an'ny hafa noho ny amin'ny tenantsika. Izy moa zany nanome ohatra anatin'ity boky ity amin'ny biby fiompy hoe maninontsika no miaky koa ny biby fiompitsika noho ny fiahintsika ny tenantsika. Raha ohatra ka marary ohatra ny sakatsika na ny alika zany izay ao an-trano dia vitantsika mihitsy mandefa azy any amin'ny vétérinaire, manome fitsaboana ho azy. Nefa isika rehefa misy zavatra manjoa antsika amin'ny fiainana dia tsy mahavita akory manome izay andaoko atao hoe izay soin izay ho antsika manokana. Ny fitsipika fahatelo dia izay efa noresahantsika ihany teto amin'ny podcast moa dia ny hoe choisissez pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Zany hoe safidia ho namana izay maniry ny tsara ho anao. Eto moa zany dia araky ny fandraisantsika dia zava-dehibe tokoa ny fahaizana misafidy ny manodidina antsika na ihany koa ny toerana andehanantsika. Efa nanao fandarana manokana moa tsika momba an'iny hoe antoky ny fahombiazana mihitsy ny fananana manodidina izay manohana
sy miara-miasa amintsika amin'ny izay mahasoa antsika. Ny fitsipika faefatra dia hoe comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Eto dia mahatsiaro ilay dokam-barotra fanaon'ny koralkady manao hoe tsy ny namanao no hifaninananao fa ny tsara vitanao maly. Ngamba tsy ilaina fanazavana be loatra zay fa azontsika daholo angamba ny tianambara. Ny fitsipika fahadimy izay nosoratan'i Jordan Peterson anatin'ny boky dia milaza hoe défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer. Raha vadika amin'ny teny malagasy zany dia hoe raharao ny zanakao tsy hanao zavatra mety anakana anao tsy tia azy, ataovy ny fomba rehetra mba ny zanantsika rehefa ny aoriana any tsy ho lasa henatra na kosa natria ho alantsika mihitsy. Ny fitsipika fahaenina dia milaza hoe balayez devant votre porte avant de critiquer les autres. Atao amin'ny teny malagasy hoe fafao aloha ny tokotaninao alohan'ny anakiananao ny hafa. Eto koa dia mahatsiaro ilay teny eo amin'ny baiboly hoe nahoana ianao no mijery ny singanahitra eo amin'ny mason'ny rahalahinao nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritr ao akory. Noho izany zany dia tsy tsara ny manome tsiny ny hafa fa mila zany isika aloha mijery ny azontsika atao eo amin'ny fiainantsika mba hanatsarana azy hoe inona ny azontsika hatsaraina eto amin'ny fiainana eo amin'ny andavinandrom-piainanao zany dia dinio zany izay tokony hatsaraina mba hahafahanao mitombo miabe ihany koa ary afaka manomboka ianao manomboka kely aloha dia rehefa avy eo dia miabe hatrany hatrany ary ny zavatra azonao hatsaraina. Ohatra ny hitako hoe mifameno amin'ilay hoe tsy namanao no hifaninananao ty fa ny tsara vitanao maly. Ohatra ny hoe au lieu de critique an'ilay namanao zany ianao iny attention iny tokony atodika ao aminao mba hahafahanao mamafa ny tokotaninao fa tsy mijery ny any ankafa. Tsara be zay zavatra hitany marina zay. Toizantsika izay amin'ny fitsipika fahafito izay milaza hoe concentrez-vous sur l'essentiel et non le plus opportun. Amin'ny teny malagasy zany dia hoe mifatoa amin'ny zavatra manan-danja fa tsy izay asoana vokany eo no eo fotsiny. Zany hoe mila manao sacrifice zany tsika mba azoana zavatra tsara kokoa any aoriana fa tsy izay zavatra mandalo misy vokatsoa eo no eo fa tsy mitoetra. Eto moa zany dia ohatra hoe afaka manome ohatra zao ohatra hoe raha ny tanjonao ohatra ho afaka fanadinana dia mila manao sacrifice ianao zany isan'andro mifo maraina mba hianatra fa tsy hoe herinandro alohan'ny fanadinana ianao vao hiary tory sy ilotitra chocolat fa hoe manatsara mémoire ny chocolat dia mety hisy vokatsoa izy eo no eo fa tsy maharitra zany ilay zavatra ataonao satria ohatrany hoe ny ambolohany amin'iny fotoana iny ihany ianao no manana an'izay finiavana izay fa tsy afaka ataonao zay maharitra. Tsy haiko hoe mazava ve ny tianambara ao anatin'izay. Ny fandraisaka anazy zao dia ohatrany hoe ozintsika gasy zay hoe fitiavana kely ohatrany hoe azaty kely amiko zany zay fandraisako azy mandokana ohatrany hoe azaty kely fa mifantoha amin'ilay tanjona maharitra kokoa izay tiana hotratrarana fa tsy hoe misy zavatra ty androany ohatra raha resaka fianarana zao no resahantsika dia hoe marina fa efa taona ohatra ny diplomatique ho azo zay vao azoko ohatra hoe deuxième année zao 4 ans le izy vao vita dia misy ohatra hoe resaka opportunité ana asa ohatra izay tsy mifandraika amin'iny akory dia hoe aleo mifantoka amin'ilay tanjona voaloha zany efa ezahana tratrarina izay important amiko fa tsy miditra amin'ilay opportunité vetivety eto. Ohatrohatr'izay zany ny fahazahoako anazy raha amiko manokana. Marina zay satria mety hoe anenina ianao rehefa any aoriana zany satria tsy araky ny fianarana nataonao zany zao ny asanao ohatra ohatra en plus n'izay ianao mety hoe
kely karama kokoa raha nohony raha niaritra zany ianao teo amin'ny fianaranao dia mety hoe nahazo diplôma ianao dia mety hoe nitombo kokoa ohatra ny karama azonao na hoe nalalaka kokoa ny safidinao nohony tsy nanaovanao azy marina zay ny fitsipika fahavalo a dia milaza hoe dite la vérité ou du moins ne montez pas zany hoe mila zany marina trany a na farafakely ny aza mandaingy zava-dehibe a amin'ny fitazomana ny fifandraisana izay ananantsika ny fahamendrehan'ny tena sy ny fanaovana ny marina zany hoe mila mendrika isika sy mitazona trany izay fahamendrehana izay a ary zany fahamendrehana zany nefa dia azontsika amin'ny filazana trany a ny marina sy ny fanaovana ny marina ny fitsipika fahasivy a dia milaza hoe partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous zany hoe evero hatrany a hoe mety mahafantatra zavatra tsy fantatrao a ny olona miresaka aminao ny olona rehetra moa zany zay miresaka aminao a sy mifanerasera aminao a dia mety ampianatra atsika iny fa na dia andao atao hoe na ny mpanary fako na ny mpivarotra charbon ninona zany nizaniza olona zay mifanerasera amintsika zay miresaka amintsika dia mila manana an'izay andao atao hoe fanetreteny zay zany isika hoe ity olona miresaka amiko ity a dia mety manana zavatra ampianarina ihany koa tsara be mihitsy nefa anisan'ny zavatra tena sarotra angambany no mampianatra an'izay fitsipika ray zay dia mila miezaka trano moa zany tsika ary mila mametraka ny ambo amin'ny toerany zany hoe tsara ny manana ambo a fa ratsy a ny matika ambo mahafehy azy kokoa ny fitsipika fafolo a zay nosoratany Jordan Peterson taton'ity boky ity a dia hoe soyez précis dans votre discours ataovy mazava tsara ny zavatra teneninao ataovy mihitsy zany ny fomba rehetra mba ahazony ny olona miainao anao ny tianao ambara aza asiana faminavinana zany hoe ataovy précis tsara ny zavatra resahana mba tsy haminavina ny olona miaino anao ny règle faraiky amby folo ny fitsipika faraiky amby folo zany zay nosoratany dia hoe ne dérangez pas les enfants quand ils font de skateboard mety hoe mampimely izy zany fa hoe aza elingelenina ny zaza rehefa manao skateboard ny tiany tenenina moa zany amin'ity fitsipika faraiky amby folo ity a dia hoe avelao ny zaza andray riska fa aza kenakenaina be loatra isika ray aman-dre mantsy matetika dia miaro loatra ny zanatsika zany a ka tsy manampy azy ireo ivoatra zany efa niresaka n'izy ity tsika tamin'ny episode niaraka tamin'ny zavitsory a mikasika ny autonomie satria ny fizakantena zany satria ny zaza zany rehefa tsy manana n'izay autonomie zay a dia sahirana be rehefa aveo a rehefa any aoriana rehefa mialehibe zany satria ny ray aman-dreny a ohatrany hoe mikenakena be loatra ilay zaza zany dia lasa tsy manana an'izay fahazakantena zay intsony ny ankizy rehefa lehibe tsy mianatra an'izay zany izy tsy manana occasion hianarana n'izay autonomie zay izy a raha arovana foana dia aleo zany izy a alefa manao skateboard sy tsy elingelenina mandritra an'izy manao skateboard na mieritreritra raha ny tena hoe sao dia enjerana o zany dia ilaina zany a avela manao an'ilay izy zany hoe tsy hoe avela tanteraka koa angamba fa hoe manana maso eo aminy ianao fa tsy mi-intervenir be loatra zay ve no zany hoe risque calculé zany le izy ary mila an'izay mihitsy zany hoe aza kenakenaina be loatra zany ny zaza ohatrany hoe mila manana an'izay mila mandray risque zany ny zaza ahafahany mianatra mandray risque ny règle faharoa amby folo farany a tonga aty amin'ny farany sady isika dia hoe caressez les chats que vous croisez dans la rue mety kosa ngamba tena mampime mihitsy a hoe safosafoy ny saka hitanao eny an-dalana bon saka moa zany no nataony exemple nataony ohatra fa milaza ihany koa izy ao anatin'ilay boky hoe afaka ataonao an'izany koa ny alika ity fitsipika farany ity moa zany a dia milaza hoe sarotra amin'ny fiainana ary mila manao fiantona kely sika indraindray mila manao pause zany a
mba mankafiny zavatra tsotra miseho eo amin'ny fiainana ohatra ndraisy moa zany le hoe misafosafosakana misafosafo alika zany hoe nytinterena de hoe mafy ny fiainana ary mily tsika mitandrina amin'ny fahasalamana ara-batana ara-pihetsepo ny ara-panahy ty moa zany misy malaza am'izao fotoana zao hoe alao finy fiainana alao finy fiainana zay angambany no lay fitsipika farany zany zay nosoratany Jordan Peterson. De misaotra anao sambatra amin'izany fizarana zany betsaka marina ny fitsipika mety mahomby betsaka ny ao an-tsaina nefa tsy vitany mampiatra azy betsaka ihany koa no zay vao hita tamin'ny alalan'ity boky ity de saorana manokana ianao tamin'izany fizarana zany. De toy izay indray zany ny episodetsika androany dia mametraka ny veloma mandra-pioana indray. Mandra-pioana tompoko.